Fa tamin'ny ity herinandro ity dia niisa telo kosa ireo antoky sy fikambanana nilaza fa natanteraka hetsika famoriam-bahoaka manoloana izay indrindra raha moa dia nilaza ny mpitandro ny filaminana fa tsy maintsy hisy ny andraikitra izay ho raisin'izy ireo raha toa ka misy ny fioara-pefy. Tsy maintsy hisy ny andraikitra izay raisin'ny mpitandro ny filaminana raha toa ka misy ny fioara-pefy sy fanotonana amin'ny fiainan'ny olona andavanandro mandritra ny hetsika izay ho tanterahany eto an-drenivohitra araka nambarany teo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Nosoritan'ny tompon'andraikitra ihany koa fa tsy maintsy hisy ny fisafoana izay tanterahan'ny mpitandro ny filaminana manodidina ireo toerana izay hanatanterahana ny hetsika. Maro tokoa ireo fihetsiketsehana manifestation na amin'ny toerana ataontsika mihidy zany na amin'ny voaka aty ivelany. Izay mpitandro ny filaminana zany ny état-major mixte opérationnel hitambaran'ny polisy sy ny gendarme sy ny tafika dia raha vao misy an'ilay zavatra dia tsy maintsy mamonjy eny akaikikeny any manara-maso ny évolution ireny manifestation ireny. Tsy azo ekena ny fioara-pefy raha ohatra misy ny fanimban-javatra fanakatsakanana ny fanotonana ny fiainan'ny olona andavanandro dia mazava ho azy tsy hijery fotsiny mpitandro ny filaminana fa tsy maintsy andrainy andraikiny mba hirétablir le ordre public. Anisan'ny laza fa hanao hetsika famoriam-bahoaka amin'ity faheran'ny herinandro ity ny ekipan'Andriamatoa Alain Andremiseza izay hoetsy hanandrefana ny Ambohijanahary ny avy amin'ny ankolafy Ravalomana ny Etsy-Behoririka ary manomboka amin'ny alatsinainy izao kosa no milaza fa hiakatra eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny hafitra ho an'ny firenena.